atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity fiainana izany tantara nosoratany Ventsy Miaralala mpilalao ny tantara Arliva Faly Fetraobelona miaraka tamin'ny Ponina Sofaniry ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony fiainana izany tantara no totosainy manimpotra anio no any voalohany zay aloky malala fa andeha asa indray dada amin'ny zoma hariva indray za mody ety ary aza-kivokivo ohatran'io moa ianao mahireza vadiko fa mbola hiratro masoandrom-piainatsika io ndray andro any a mbola hita asa mahavelona atsika ty akaiky aty ary efa tonga ny fotoana amin'izay dia tsy andrahoanareo any tamin'ny lavitra ohatrany sotsony a fa amin'izao aloha tsy maintsy miaritra nysotsy zay fa mandra-peona tiako be nareo mianaka ary aza mivizavisa be loatra so hisotraika ny ratsy amin'ny zazakibonao io ianao e indrisy ry fiainam-pitiavako mahantra fa nahoana loatra ny dia izao ny faranao tsy mena mivadika tokoa ny olombelona ka vao fantatry samy hoe mitoejazany a dia iny izy ny tsy hitatsony hatramin'izao nikipiko nefa ty efa handray 3 volana dia inona no avaliko ny dada sy mama rehefa manontany izy ireo hoe aiza ny rainjanako tena mahakivy aza ny fiainako izany ka ila mpamoly fo mihitsy inona reno ataoko e ary maninona hoa mahevo izany to malomalo kendrika vao marainy sady hitako lasa me mahi mihitsy ianao tato ato a fa misy inona maheva tsy maninona akory minjara fa aza mieritreritra ianao a tsy maninona ve ianao dia mangano any mila hitomany ny masonao eny manaiky aho hoe fiainanao le izy dia tsy tokony hisy hitirako mihitsy nefa inona fotsiny moa mampinamana antsika raha tsy fampizaran'izay olana eo lazao amiko izay mahazo anao fa namanao ane ahy somba misy azoko anampinanao ihany mantsy anampy aho ianao maninona ka tsisy azonao atao amiko izany ianao indray ve moronjara no anafenako izay mahazo ahy tsika raha teo efa mifampizarany matasa ny masaka zay ihany eo eo lazao na dia hoe anamaivana ny ati-sainao fotsiny ihany azy tena maro na rinjara dia izao a mpivoaka nefa lasa nandosotra le rainjanako ahoana zany na ndosotranao ve izany sa tsisy moa ny rainjanako fa olo-kafa mihitsy ohatra mialatsiana aloha raha be fanontaniana be ahy samy ny rainjanako ka tsisy olo-kafa niaraka tamiko fa tsy izy ihany bevokany ahy nefa dia sany nandosotra atsotro izao ola tsisy fantatro dada sy mama nefa izany rehetrarehetra izany a fa le zalahy iny koa fa efa mitapy vady aman-janaka dia arina tovavy amanendrika sy manam-panahy ohatran'izao ve dia vita ny nandao azy izay ny mahakivy azy mampahito kely anahy io e tena firevitra sy ketraka tanteraka arin-jara
Mahery izy ianao ry Maheva. Tsisy afa-tsy ny mivavaka sy mampahiranao no azoko atao. Tena tala mihitsy raha iny saminika. Za zao ve ny mahazaka tovovavy tsara tarehy sy tsara bika ohatran'izao dia ho ariko indray? Sa dobo tsy hita tokoa ve ny mahamanina? Tsy havenina aloha fa za koa ny aza mba manam-pitiavana amin'ny Maheva ary manina tokoa moa raha iarahako an'ity. Sady raha izao io nitoriana fitiavana tonga dia manaiky avy hatrany mihitsy. Aza mety aladala raha njara fa olona manambady aman-janaka ny lahy. Sady ny vadiny lahy bevoka be koa amin'izao a. Aleo milamina ihany sao sary-piterahana io ny vadiko ka. Viva 98.8. Coucou chérie. Tonga malala. Andrikako io malala. Vao zao ry malala. Ay ve zao ny zava-misy atao tranoto rehefa reny za mandeha miasa reny. Tsy napozinao ny fodiko tampoka fa noverinao farapitsy zoma zao vao mody a. Ary hoaiza lahy le mpangalabadin'olo ty a. Mafy pelandro any. Hoaiza lahy. Zany me olo le ty. Iten lahy. Alko le ty fanampiny. Avelao nareo re a. Matiko le olona tsy manjary reo. Avelao aho a. Karanjara hapo sasa wote leo wakulula. Ela nareo andoto ny mpangalabadin'olo iny e. Fukange patuna yue. Ao ary fa tsika sy tanàna amin'ny malala akory. Ao fa ilama. Mama uluze ndananzena leo bokanti eto ani pangala patuna ine. Woksenjara. Fa inona kay ny tena tsy ampy aminao ry malala ny tena vita an'izao zavatra ohatran'izao tamiko ianao a. Za miafy any an-tany lavitra any mba ho anareo mianaka vady aman-janako. Nefa kay ianao aty mampirafy ahy. Miala tsy fa tena tsy afaka ny anavady anao tsony ahy. Fisoratako amiko io zaza ho kibona io satria mety tsy zanako io fa zanaky ny lehilahy tratrako ny arana tolo taminao iny. Zay, velominareo. Zany zava-misy ry Maheva. Zany ny zava-misy tany an-tanàna tany. Dia izy dia naleko ny ala tany mihitsy aloha. Ndry mampalahelo azy zany nahazo anao zany. Tena tsy naposiko marara mihitsy ny navita nitsakitsaka ohatran'ireny ry Maheva. Sady amin'io tsy tahotra tsy henatra fa dia ao tokantranonay mihitsy ve izy no mitona an'ilay rafilahiko. Dia ho diso ve ary nisaraka taminy? Tsy haiko. Tsy afaka ny amaly an'izany andro e. Fa dia samy voafitako izany aloha za sy ianao ko inona moa. Samy voaratra tokoa tsika. So ihany fa mbola tsy vita soratra izay dia mora ny fisarahana. So tokoa aloha. Dia tsy verina antsony mihitsy izany ianao io. Ho afonao izany ny zanakao. Tsy verina antsony aho. Sady zanako izany iny any an-kibony iny fa zanaky ny rafilahiko iny. Lavitry ny maso tokoa ve zany lavitry ny fo e. Mahatonga fakapanahy eo amin'ny vady tokoa ve ny fisaraha-toerana matetika eo amin'izy ireo. Dia izay zany nahatonga ny malalana nitsakitsaka ohatran'ireny. Tsy voatery kosa angamba ka. Ny saina ihany no mitondra an'io e. Sady ianao koa anie mody isaky ny weekend fa tsy hoe lasa any Maorisy mandritry ny 5 taona akory e. Efa nomena fahafahapo izy fa mbola nisaraka ihany e. Anova ny petsiko ary Maheva. Fiainana vaovao no isorako manomboka eto. Mahereza re a. Maheva. Maninona moa raha alaiko ny toerany samy eo amin'ny fiainanao.
Za no iseho eo anatrehan'ray aman-dreninao ilaza fa za no ndray ny zanako ary voninany hanambady anao. Ahoana tsara hoe rinjara? Zany aleoko manambady anao toy izay mbola hanambady nen'olona mpamitaka iny. Voninany hanavitra anao eo anatrehan'ray aman-dreninao aho. Ka ahoana? Ekanao ve izany sa lavinao e? Jara, za asiana sondray ve moa mandahan' izany? Tsy zarako aza. Viva Radio nanolotra ho anao teo fiainana izany. Tantara nosoratany Ventsy Miaralala. Novelomny Arliva faly Fetraobelona miaraka tamin'ny Ponina Sofaniry. ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Fiainana izany. Tantara no totosainy manimpotra. Renesinao rahampitso ny toingy.